Ampiavaka ny foara boen'ny mionjo andian'ny faefatra izao ny fahatongavan'ny sekretera jeneraly ny Komeza hiatrika izany eto amintsika. Eo ihany koa ny fahatongavan'ny solotena avy amin'ny CCI Mayotte. Ny 17 fa 4 fa 5 ary ny 9 volana aogositra ho avy izao no anaovana io foara io eo anoloan'ny CCI Bord de la Mer ny Mahajanga. Foara boen'ny mionjo hetsika iray entina pandrosoana ny faritra boeny. Ararotana indrindra ny fandalovan'ny sekretera jeneraly ny Komeza eto amintsika mba amfantarina ny faritra boeny eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena indrindra fa aty Afrika. Ny foara ekonomika moa zany dia napetraka ny faritra amin'ny tanjona hoe ho fampandrosoana ny ara-toekarena fa indrindra fampiroboroboana ireo mpisehatra rehetrarehetra ato anatin'ity secteur d'activité économique zay misy ato anatin'ny faritra boeny zany. Ka ny mampiavaka amin'ity andian'ny faefatra ity dia fiarahantsika miasa amin'ny Komeza, ka izay indrindra no nanasantsika ny sekretera jeneraly ny Komeza ho tonga hanatrika ny foara ekonomika boen'ny mionjo andian'ny faefatra io. Ankoatran'izay moa zany dia misy ihany koa ny fiaraha-miasa antsika amin'ny chambre de commerce et d'industrie ny Mayotte zany. Zay atao koa hoe efa misy fiaraha-miasa matotra mihitsy zany ao anatin'izay zavatra zay. Marina hoe ny safidy loha hevitra manokana antsika mahakasika ny jona fa tsy ny vokatra azo amin'ny resaka jona ihany zany no empruntina amin'ny fotoana io, fa misy ihany koa zany ny vokatra azo amin'ny siaperina hafa zany ohatrany hoe azo amin'ny fambolena na ny fiompiana ihany koa, fa indrindra moa zany ny resaka fampandrosoana ny tontolo ambany vohitra zany. Mahatratra 100 mahery ny trano eo vampiratina mandritra io foara io, ahitana ireo mpandrara sy ireo sampandraram-panjakana misy ato anatin'ny faritra boeny. Mpitsidika misa ray alina mahery no andrasana mandritra izany. Ny loha hevitra niraisina tamin'ity andian'ny faefatra ity dia ny jona sy ny fiompiana hazandrano fanohitra ho an'ny fampandrosoana ny faritra boeny.